Ririnina ny andro fotoana fanatanterahana ny hasoavan-jaza zazalahy kely hatrany amin'ny 700 taona any tao anivon'ny boriboritany voalohany no vita asoavana noho ny fiaraha-miasa teo anivon'ny fikambanana ambalam-bahoaka teo ihany koa ny filoham-pirenena ary ny antoko HVM no nahafahana nanampy ireto zazalahy kely avy amina fianakaviana sahirana ireto. Arahantsika ny sary. Ankizilahy kely miisa 700 no nahazo tombotsoa tamin'ny fanatanterahana ny famorana maimaimpona androany tetsy amin'ny CSB2 manampisoa Andavamamba. Hetsika izay nitanterahan'ny fikambanana ambalam-bahoaka vokatry ny tolo-tanana avy amin'ny filoham-pirenena mivady Hery Rajaonarimampianina sy ny antoko HVM izay natao indrindra hitsinjovana ny sosialim-bahoaka hanalana ny fahasairanana ireo ray aman-dreny. Natao androany zany dia didipotra fao be teto amin'ny boriboritany voalohany teto amin'ny CSB2 manampisoa Andavamamba anaty azo voalohany. Natao zao hetsika zao manampiana ny vahoaka sahirana ety amin'ny faritra iva izay teo ambany fiahin'ny filoham-pirenena mivady sy ny antoko HVM iarahana amin'ny association ambalam-bahoaka. Fomba manaraka ny toetrandro no nanaovan'ny dokotera avy amin'ny service d'intervention humanitaire ity famorana izay natao teto amin'ny CSB2 androany ity dia ny circoncision à l'américaine manodidina ny 3 alina ariary ka hatramin'ny 5 alina ariary ny saran'izany eny amin'ny dokotera Andoavam-bola. Misy ny fanaraha-maso ataon'ireo mpitsabo amin'ireo ankizy natao famorana. À l'américaine ozy izy tsika amin'ilay izy zany zany hoe le tsy mandeha raha mihitsy n'ilay izy zany dia miandry cicatrisation fotsiny zany après 3-4 jours fa miankina amin'ilay olona le izy miankina amin'ilay zaza zany l'état an'ilay enfant. Izay no antony nanaovana azy ato amin'ny CSB zany satria misy dokotera ato dia au cas ohatra hoe misy fa ilay izy aloha rara zavatra zany hoe misy olana fa raha sanatrika misy moa tsy ilozan'izay dia misy dokotera ato amin'ity CSB ity dia mifandray aminay moa satria ambanin'ny acte humanitaire ty atao ty mbola itoy ny hetsika didipotra faobe maneranareo boriboritany enina misy eto Antananarivo renivohitra raha nambaran'ny fikambanana ambalam-bahoaka hatrany.